Araka ny fandaminana napetraka androany no fempotoana farany afahan'ireo mpampiasa ny karatra sima manoratra izany amin'ny anarany. Raha ny tsikaritra nefa dia toy andro farany avokoa ireo mpampiasa izany satria dia nahitana filarany avokoa ireo toerana rehetra natao anoratana izany karatra sima izany. Larana tsy nisy toy izany ireo toeram-pivarotana tazomin'ireo mpahandra ramosahana ny hitambajotra tserasera noho ny filazana fa androany no andro farany ahafahana amroso amin'ny fisoratana anarana ho an'ireo mpanjifa. Isan'ny nahitana izany filarana izany ny trano eva fisoratana anarana izay tazomin'ny Orange Madagascar etsy Ampefiloha. Misy eo amin'izao tena vao mahay mitangorona be mihitsy ilay olona teo aloloha izy mba tsy dia misy olona fa amin'izao faraparan'izao ilay olona nefa lasa tsy dia maharaka izay amin'izao lasa betsaka loatra. Misy ny olona tsotra aloha dia tsotra raha mahatsotsa anazy fa misy ilay olona kizitina ny sasany dia lasa mikritike be ngamba ny azo tenenana anazy. Fetsahana tonga ny lalàna namokany ty ngamba tamin'ilay resaka tindana tinina be davitra teo izay nahatonga anazy namokany ty lalàna ty satria raha ohatra taloha teo zao raha miantso telefona ilay olona ohatra hanao ilay zavatra raika dia tsy fantatra mihitsy hoe iza na iza fa ty zao raha vao vita ka ohatra hoe miantso olona hafa tonga dia fantatrin'olona tsony hoe ihany na ihany tonga dia fantatra daholo. Manoloana ny fahatomoran'ny fampilazana dia nilomay avokoa ireo mpanjifa nanoratra ny anarany mba hanarahana ihany koa ny lalàna. Nampimenomenona ny akamaroan'izy ireo anefa ny tapohan'ny mpandra raha toy izao. Izy moa misy mampatsara anazy hoe amboarina ilay izy dia hoe déclareny indray mandeha fa ny problème hoe ohatra ny terena be ao anatina fotoana filoatana izy aizany avy tara olona miasa ke zany dia raha olona miasa amin'ny telefôna misy dia ino ahoana ny problème amin'izany dia tilitonatry manapaka ny asany zany. Manoloana ny amaroan'ireo mpanjifa tonga ny soratra anarana dia tsy naharaka ireo tompon'andraikitra. Nilaza araka izany ity tompon'andraikitra tafarisaka taminay ity fa mbola mahazo misoratra anarana ireo izay taraiky noho ny antony maro samihafa ary mbola manana ray volana satria nahembotra hatramin'ny faran'ny volana aprily indray ny fehim-potoana nomenareo mpanjifa.